voalohany indrindra aloha Madagasikara voafidy andray an'isy satria izy anisan'ny firenena manana club be indrindra ao anatin'le firenena 7 membre dia voafidy Madagasikara satria anisan'ny manana lanja lehibe izy zany ao anatin'ny fédération de football io. Ny zavatra andrasan'ny Madagasikara ao anatin'io zany dia voalohany aloha hoe isy vahiny maro avy dikan'izay zany misy vokatra ara-toe-karena ihany na fahatongavan'izay zay. Faharoa alalan'ny olona bebe kokoa eran-tany satria tsy optimiste zany misy firenena 2.3 no misy ny soroptimiste dia alalan'ny soroptimiste eran-tany kokoa ny soroptimiste misy eto Madagasikara koa zany io zava-soa ahafahana mampitombo ny fiara-miasa satria ohatrany hoe ny soroptimiste Madagasikara zao amin'izao fotoana zao miara-miasa amin'ny soroptimiste any Allemagne any Suisse any dia ho avy amin'ny fotoana io zany misy soroptimiste avy any Allemagne, misy avy any Suisse, misy avy any Angleterre anatrika ny conférence io izay tsy miditra ao anatin'le fédération africaine fa fanampy amin'le soroptimiste rehetrarehetra anorina le fédération africaine. Tsy famezana azy andraikitra ngamba ny olana fa ny fandraisana andraikitra tena misy mety hoe tsy mandray andraikitra eny anivon'ny tamaso be hoe manana toerana fantatry ny olona rehetrarehetra fa raha zahay zao manao ny asa taonay eny amin'nivon'ny tanàna isan-karazany eny dia mahita hoe ny vehivavy no tena mandray andraikitra be kokoa ary ao anatin'ny fiainam-pianakaviana dia mitatra ny fiainan'ny pirenena zany fa mety hoe miasa mangina izy fa tsy mitabataba. Avy amin'ny namanay avy any province ny olona zay koa efa hitandry zareo zany hoe ny vehivavy eto an-drenivohitra manana fahaleovan-tena kokoa noho zareo namanay avy any amin'ny province izay mbola tsy maintsy zahanay mafy mihitsy zany satria ny lehilahy gasy any amin'ny province zany mbola tsy mamelany zareo tena hoe hiasa malalaka sy satria ohatrany hoe rehefa soroptimiste zao ianao tokony afaka hoe mandeha tsy maintsy mieritreritra ianao ohatra hoe zahay soroptimiste Antananarivo andeha hamangy ny soroptimiste any Antsiranana dia misy déplacement zany zay zareo any Antsiranana andeha hamangy ny zareo any Antsirabe na misy fivorim-be tokony ataonay na congrès na ohatra zany dia eo zany anisan'ny mbola manana olana kely ny ravavinay any amin'ny province amin'izay lafin'izay fa mbola dia misy fampianarana ho atao ho an'ny lehilahy koa zany amin'izay lafin'izay.